Fa nisy kosa moa ny atrikasa izay nokerakerain'ny ESA tetsy amin'ny Carleton Nanosy nanomboka ny 4 ny volana May teo ary ny farana 7 ny volana May teo izany. Atrikasa moa izay natao indrindra mba entina namafisana ny fahaiza-manao ny solombavambahoaka vehivavy. Miisa 20 ary ireo parlementaire nandray anjara tao anatin'ity atrikasa ity. Ny akon'izay ary noentin'ny vola Ravoavetranty. Ny andraikitry ny solombavambahoaka amin'ny fitantanam-bolam-panjakana ny momba ny arifenitra tokony arahana amin'ny maha-solombavambahoaka. Ireo teboka roa ireo no anisany dinihana mandritra ny atrikasa karakarain'ny EISA mandritra ny 3 andro teny amin'ny Carleton Nanosy afa-po tamin'ny atrikasa ary ireo mpandray anjara. Le atrikasa aloha dia tena hitanay hoe ilaina zany izy ho anay parlementaire voalany indrindra ho anay vaovao zany nazahoana hoentina miatrika ny asanay ato amin'ny assemblée izy na resahana tao mikasika ny resaka protocole, ny etikety, ny fitantanana ny volam-panjakana hoe ny andraikitry ny parlement amin'izany dia moa izay manontany hoe ahoana ny fomba anaovanay ny contrôle amin'ny gouvernement amina hoe mpanaramaso ny asan'ny gouvernement anay zany dia isany napetraka itaoko zany ahoana ny fomba ahafahanay manatanteraka amin'izay zany. Misy efa misy azo ampiasaina mbola betsaka koa no niteneninay hoe mbola ilainay tohizana zany le izy satria ho anay député zany matoa zay ilana dia afaka nandresy lahatra olona dia mbola maro ihany koa nefa mbola hoe ilana teknika zany hoe resaka négociation plaidoyer sy ny dia mba nangatanay taoko hoe mbola isy fampifanana anay amin'izany dia anisany mba nangatanay koa hoe mba tsy izay vehivavy ihany no azo an'le fampifanana zany fa mba lehilahy solombavambahoaka koa nangatanay hoe mba hofanina satria manjary mandeha ila le izy raha izay manana an'le fahaiza-manao ny sasany tsy manana an'le izy dia mandeha ila fa rehefa samy mahafantatra hoe zao zany no andraikitra miandry sy ny asa rehetrarehetra atao dia mandeha le asa. Raha oharina amin'ny firenena hafa dia mbola ambany ny tahan'ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny politika eto Madagasikara. Eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia 200 ny solombavambahoaka ihany no vehivavy. Ny ampekatra hatrany amin'ny 20% ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny sehatra politika kosa no fanamby apetraky ny EISA.